sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Tonga tsy miarahaba zegny hono naman'ny tezitra ke indreto zahay faly miarahaba antsika jiaby izay eo am-pagnarahagna an'izao onjam-peon'ny radio Fagniry amintsika jiaby izao. Iniany asabotsy fa 12 febroary 2024 andro izay ankalazan'ny fiangonana manokagna any Masina Maria niseho tagny Lourdes. I Masina Maria dia niseho 12 tamin'ny Bernadette izay zazavavy kely 17 taogno tao amin'ny lavabaton'ny Masabielle agny Lourdes, Frantsa atsimo tamin'ny taogno 1890. Ny fisehoany voalohany dia tamin'ny 12 febroary ary ny farany dia tamin'ny 19 jolay. Ary tamin'ny fisehoany 19 dia ny 12 marsa andron'ny Annonciation no nagnambarany ho fantatry ny olona fa izy no ilay nitorontoronina tsy azon-keloka. Toy izao ary ny afatra izay napetraky Masina Maria tamin'ny Bernadette tamin'izany andro zany. Azo tanao saple hivavaka ho an'ny mpanota, hivalo amin'Andriamanitra, hisotro sy hiasa amin'ny loharano, dia ilay loharano tsy mbola nisy akory tao fa nanomboka ny boiboika kosa rehefa noazan'ny Bernadette tamin'ny tanany ny tany teo amin'ny toerana natoriny azy, ary tsy ritra intsony mandrakandroany ka ntsona hoe ranony Lourdes. Ary ny afany farany dia ny hoe hanorenana fiangonana eo amin'ny toerana nisehoany sy ny fahatongavan'ny olona anao procession eo. Tsy ho an'ny Bernadette ireriany anefa ireo hafatra ireo fa ho an'ny olona tsopo rehetra eran-tany. Raha nitonona i Masina Maria tao Lourdes fa izy no ilay tsy azon-keloka hatrany am-boka, dia tiany ny ampiseho amin'ny olon-rehetra fa izy no eva vaovao reny ny olombelona rehetra. Izy no tranobe firaketana natao hitadiavana ny tsy ampy sy dodododoana amin'ny mahory rehetra. Manamarina an'izany ireo zava-mahagaga tanteraky Masina Maria ao Lourdes hatramin'izay ka hatramin'izao. Hatramin'izay tokoa manko i Lourdes dia manjary toerana idodododoan'ny olona rehetra izay mitady famelan-keloka sy mikatsaka fahasitranana na arabatana na ara-pagnahy, ary irohotany izay te-andre sy andray ny vaovao mahafaly ka tsy ny katolika ireriany fa ny mpino hafa koa
eny fanadiny tsy mpino aza avy amin'ny firenena rehetra ambany masoandro. Havaozy ny fitokiantsika sy ny fitiavantsika ny Masina Maria ary mifefesy midodododoa aminy fa reny be fahefana sy be famindrampo izy. Nosoavin'ny Tompo Andriamanitra avondrindra ianao ry Marie Virgine mihoatra noho ny vehivavy rehetra eto ambonin'ny tany. Fanasandrany tokoa ny anaranao ka tsy ho afaka eo ambavan'ny olona ny fiderananao. Koa amin'izao ary ny mpiaino ajaigny ndeha agnaraka ireo vakiteny izay naroson'ny fiangonana atsika amin'izao andro izay ankalazany manokagna any Masina Maria niseho tagny Lourdes. Ka ny toriteny sy ny fampianarany izy iray aman-drenitsika de ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Ramarson amin'izao fankalazagna any Masina Maria niseho tagny Lourdes izao no ndeha arahantsika afaran'ny famakiagna ireo vakiteny izay naroson'ny fiangonana ho antsika. Ka ny vakiteny voalohany amin'izany de bokiny izay ampaminagny hataoko misonono ka eo aminy ohatran'ny ony ny fiadanana. Miaraha mifaly amin'ny Jerusalema ianareo ary miravoravoa noho ny aminy ianareo rehetra tia azy. Ary aoka iara-mientan-kafaliana aminy avokoa ianareo mitomany azy mba hinonoanareo sy vokisanareo amin'ny nono ny fampiononany ary mba hankafizanareo amin'ny paharetana ny afenoan'ny voninainy. Satria izao no nolazain'ny Tompo: indro ataoko misonono ka eo aminy ny fiadanana ohatran'ny ony sy ny voninahitry ny firenena ohatran'ny reniranotondraka. Ka ianareo dia ampinonoina, ho trotroina ary ho safosafoina eo ampofoana. Ohatran'ny olona alandren'ny alahelo no analako alahelo anareo ka de ho afaka alahelo ao Jerusalema ianareo. Hahita izany ianareo ka ho faly ny fonareo ary hahazo aina indray ohatran'ny ahomaitso ny taolanareo. Hataon'ny tanan'ny Tompo izay ahalalany ny mpanompony azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Thank you.
Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Joany. Izany nataon'i Jesoa tany Kana any Galilea izany no voaloham-pahagagana nataony. Tamin'izany andro zany dia nisy fampakaram-bady tany Kana any Galilea ary tao nirenin'i Jesoa. I Jesoa sy ny mpianany koa dia nasaina tao amin'ny fampakaram-bady. Nohony inona lany ny divay ka hoy nirenin'i Jesoa taminy. Tsy manandivay izy ireo ary hoy Jesoa taminy. Izaho sy anao moa ahoana amin'izany raha vehivavy, tsy mbola tonga ny fotoako. Dia hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay rehetra holazainy aminareo. Ary nisy sy ny vato enina teo fidiovana araka ny fanaon'ny Jody, na halany rano indroa na intelo ny famarana avy, ka hoy Jesoa tamin'izy ireo. Fenoy rano ireo siny ireo, dia no fenoy ny atramin'ny molony. Ary hoy Jesoa taminy, tovozy amin'izao ka ento amin'ny mpandahatra ny fanasana dia nentiny. Voananandrana ny rano vaovao divay ny mpandahatra ny fanasana, izay tsy nahalala ny niaviany, fa ny mpanompo nanovo ny rano no nahalala. Dia niantso ny mpampakatra ka nanao taminy hoe, ny an'ny olona rehetra dia ny divay tsara no arosony aloha vao arosony izay tsy tsara loatra, fa ny anao kosa dia ny tsara indray no nitahirizinao mandraka ankehitriny. Izany nataon'i Jesoa tany Kana any Galilea izany no voaloham-pahagagana nataony. Naneho ny voninahiny izy
ka nino azy ny mpianany. Izany araka ankalazaontsika fa masina ny tenin'ny tompo de raha neho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, asain'ny eglizy mitodika manokana amin'ireo havasika marary isika amin'izao andro ankalazan'ny eglizy Masiny Marie azaina manokana ao Lourdes, Notre Dame de Lourdes no asa afantarasika azy. Ny Papa Joan Paul faharoa 5 taona lasa zay tamin'ny 2019 no nametraka nyty andro ny fankalazana any Masiny Marie azaina manokana ao Lourdes ity ho androny marary eran-tany, satria araky ny fantatrasika i Masiny Marie dia sy lavitra an'ireo marary, fa indrindra i Masiny Marie azaina ao Lourdes fantatrasika zany amin'ireo marary marobe izay mitanjozotra makany Lourdes manao fivahiniana masina ary sy afenina fa noho ny vavaky Masiny Marie dia maro amin'izy ireo no nahazo fanasitranana na arabatana zany hitasika amin'ireny ireo Clémaina zay tafasangana mizoro ary mandeha ary de nametraka n'ireo fitaovana tamin'ny nentin'izy ireo. Fa zao moa sy hita isony reny fitaovana reny fa taloha dia niantokantona tamin'ny lagroty azaina ao Lourdes ireny fitaovana ireny. Ao ihany koa ny sitrana ara-panahy, zany hoe nahazo ny famantarana ary de nahita fibebahana marina ary dia niavao ny fiainana ary dia niroso ny zoro ho vavolombelony ny fitiavan'Andriamanitra, satria izay moa ny tena ankalazaina ary azaina ao Lourdes. Ary de eo ihany koa ny sitrana ara-tsaina maro izy ireny ary de afaka miroso lalindalina ihany koa. Ary de izay no tiany ny Papa ary ho sarona manokana amin'izao, zany hoe sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitra sika fa Andriamanitra miarabelona amintsika ary mikolokolo mikarakara sika, manasoa sika. Izay tokoa no nahatongavan Jesoa teto tany araky ny averimberina amintsika, mpiarabelona amintsika Jesoa. Sy Andriamanitra lavitra ohatra ny Andriamanitra ny hafa ny Andriamanitra sika, ary sy manompo sampy isika, efa averimberina matetika izay, sy manompo sampy sika raha manaza ny Masiny Marie renin'Andriamanitra izy. Zay no nankalazay isika tamin'ny voalohan'ny volana janvier, sy noho ny famendren'ny Masiny Marie izay fa Andriamanitra i Jesoa zanany, ary noho izy renin'Andriamanitra dia mivavaka ho asika izy. Sy amin'ny alalan'ny Masiny Marie no azahoasika fanasitranana, fa i Masiny Marie mivavaka ho ansika, fa ny fahasoavan'i Jesoa amin'ny alalan'i Jesoa ireny fanasitranana na ara-panahy na ara-saina na ara-batana. Ary de zay no ampisahivin'ny Papa fa Andriamanitra mizery asika, miatrika asika Andriamanitra. Ary de izay no asan'ny Masiny Marie, tahaka ny nahitan'ny Masimbavy Bernadety any Masiny Marie, dia i Masiny Marie mizery asika olombelona, mikarakara asika, mizery izay mety manahirana asika. Ary de izay ny famantarana taokana Masiny Marie sy misahatra mikasaka zay asoa asika zanany, mizery asika izy ary mikarakara asika, mikolokolo asika. Ary dia izay no nataony taonkana sahirana reo mpapakatra tamin'izay hoe inona natao an'ireto olona nasaina efa lany ny dovay, ary de inona nataon'ny Masiny Marie nandray andraikitra izy. Ary dia ny nanatona an'i Jesoa ary ny talao an'i Jesoa fa
fantatra asika ny valiteny nataon'i Jesoa ary i Masiny Maria sy nakivy azy zay satria fantany tsara ny zanany ka nitodika amin'ireo mpianatra izy ataovy izay rehetra lazainy aminareo ary dia izay ihany koa no ataony amintsika rehefa amin'ireo fikarakarana ny marary amin'izao andro ny marary zao manasa asika i Masiny Maria hitodika any am' Jesoa ary dia milaza amintsika izy hoe ataovy izay rehetra lazainy aminareo ka raha manatanteraka tokoa isika mameno ireo siny zay anasoava asika an'ireo avasika zay sy salama maro ny aretina mikika asika amin'izao andro iainasika zao ao ireo fahantrana zay mikeka asika na ara-panahy zany na ara-saina na aranofo ka anjarasika ihany koa amin'ny ary zay ny tian'ny papa Jean Paul II ary toizany ireo papa hatramin'izao feno 5 taona no nahatserovana nyty andro an'ity ary zay ny tian'ny papa ho sarisika manokana amin'izao isika ihany koa tahaka ny Masiny Maria aoka hikarakara an'ireo zay mila fanampiana manokana dia ireo marary ka tahaka ny Masiny Maria sika afaka ijery izay fahasairanan'ireo manodidina antsika ka irosaka amen'ny siny ka sy hoe no niherisika fotsiny fa i Jesoa miaraka amintsika ny fahasoavan'i Jesoa no miaraka amintsika tsy isika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika ka manampy an'ireo zay manodidina antsika ary indrindra ireo marary ka ny fanirian'ny papa izao fidirasika amin'ny 5 taona vaovao zao fandrindra ho an'ireo misabo ireo marary dia aoka anome aim-baovao ahafahasika mba ankahery ireo zay ao anatin'ny fahoriana engane hoin'ny papa izao fahaserovasika 5 taona ny andro ny marary zao mba hoeo akeikiny ireo marary bebe kokoa isika ary izaho manokana hoin'ny papa dia manava hoeto fa akeikin'ireo zay sy salama amin'ny alalan'ny vavaka aho ary dia mampirisika hatrany ireo mpisabo ny marary mba ho izoro mandrakariva amin'ny asa fikarakarana azy ireo ary engany ny tontolo fisabona rehetrarehetra mba ikasaka an'izay ary dia misodrano azy ireo aho hoin'ny papa dia izay ihany koa ry kristianina havana no iriko amin'ny diosesika manontolo ary dia mampirisika bebe koa ny reo ao anatin'ny CDS Commission diocésaine de la santé miarahaba azy ireo manokana amin'ireo asa rehetra ataony ary amin'ny ezaka rehetrarehetra ataony ary miarahaba ireo mpisabo rehetrarehetra na kristianina na sy kristianina amin'ny ezaka rehetra ataon'izy ireo ary dia mirary fahasalamana ho an'ireo marary rehetra ny tenako ary dia akiniko amin'ny Masiny Maria izy ireo i Masiny Maria araky ny lazaisika teo zay eo akaiky marary mandrakariva ahita fiarovana mandrakarivana ireo marary ary dia ireo marary koa anankina ny fahoriny ao amin'ny Kristy ary dia mandrosaka ny sodranon'Andriamanitra ho ansika menakavy ka enganeny fahasoavan'Andriamanitra nenikatsika mandrakariva ka na dia eo aza ny fahoriana sy maintsy etrehana na dia eo aza ny fizaliana apetraka asika ao amin'ny Kristy ka zary ho fanavotana ny be sy ny maro zay Andriamanitra andrenanahary raha isika zay sy lavitra ho isika fa Andriamanitra kaiky i Jesoa lay mpiarabelona amintsika ny izy zay nandray ny rofo sika rehetrarehetra androsaka ny sodraniny sy ny fahasoavany amintsika mianakavy aoka tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra
miaraka amintsika isika fany fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasafan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fanio.